Avekeo andreo matema misiatry ny taovolo ny Carlton Alusy alaobe 7 Desambra ho avy izao. Mandritra ny MBN faharoa amin'ilay hetsika Air Fashion Show izay tohana amin'ny RTL Madagasikara. Fanomezana ireo tanora avy misontra misehatra ny taovolo io matanjona ny fikarakarana mandiany faharoa amin'ny hetsika Air Fashion Show izay karakarany Annick Beauté ary toan'ny RTL Madagasikara ny alarobia 7 Desambra izao eny amin'ny Carlton Alusy. Filatrona sy fampisehoana ireo karazana taovolo nalaza amin'izao fotoana izao no natao mandritra ity hetsika ity. Air Fashion Show zany dia défilé na haute coiffure izay mbola tsy dia fahita loatra eto amintsika izy ity fa zava-baovao antsika malagasy tokoa satria tamin'ny herintaona izay efa nanao an'ilay Air Fashion Show dia tamin'ity taoana indray zany deuxième édition amin'ilay izy. Dia ahitana asa-panoronana tanteraka eo amin'ny lafin'ny ara-taovolo izy ity dia ahitana défilé izay ahitana karazana thème maromaro entina hanehoana izany asa-panoronana izany. Ankoatran'ny Annick Beauté dia mantiana maromaro hafa misehatra ny taovolo ihany koa no ampiseho talentany ho an'ny RTL Madagasikara moa dia anampy amin'ny fampitaovana ny anjarany. RTL Madagasikara moa maha-orinasa manohana ny tanora dia tonga nanolo-tanana ny hetsika Air Fashion Show toty izahay amin'ity hetsika anankiray ity dia manohana an'zareo orinasa an-tserasera-nay zany dia manohana amin'ny lafiny serasera rehetra izahay eo ihany koa ny fanomezanay ny connexion internet ho an'ireo mpikarakara ahafahan'zareo manatanteraka an'ilay hetsika. Fomba raiza entina mitondra rivo-baovana teo amin'ity sehatra ity ny hetsika tahaka izao raha ny fahitan'ny talentany orinasa azy indrindra toa Alexandre Begarba.